tandroso ny Ajarandrinatoandro dia iresaka ny rarahana ny Sorobe araky nefa natsidika taminareo teo moa dia Ihaja mpanao gazety tany an-toerana mihitsy zany hoe nahita tsara ny fandehan-draratany zany ary afaka hitantara amintsika mihitsy ohatrany hoe miainao en live an'le raraha mihitsy zany tsika ato anatin'ity fandarantsy miaraka aminy mba tsy hisy ny onoony sy ny tsaotsao satria Ihaja irery no mpanao gazety naharaka ny vady tany atrany zany naharaka nireo tompony karera ihany koa nandeha tany dia nahita akaiky ny zavatra nitranga tany na le resaka hoe fahafatesana olona na ny fisamborana ny olo-kafa na ny ataontsika hoe fandehany le fanatanterahana ilay didim-pitsarana izay notoeriny reto ekipa miaraka Mathieu Rakotoarimanana moa zany dia izay no mahatonga ny raharaha io ange hoe lasa manana ampleur amin'izao zavatra misy zao zany satria le anarana mazanaky ny filoazany mbola nampiasainy tao anatiny dia mazava ho azy fa misy ny fioaram-pefy misy ny ao anatin'izany daholo angeny hoe zandary ambany toerana ange ilay olona maty fa nasana maly sy nanao elasy izy indray no mibaiko zany sy nanapoka basy ny sisa amin'ireo lehibe andrahany grady ny resahany zany rehetrarehetra zany ange manahirana mandinika azy efa zay no tsika ato anatin'ny fandarana zany hoe apetranontsika aloha rady dia aveo tsika zany Ihaja dia aveo tsika manao famakafakana miainga amin'izay raharaha nitranga tany an-toerana izay miarabanao Ihaja dia misaotra indrindra aloha miantrano ato anatin'ny onjam-peo zany hoe vahiny tompotrano ihany moa zany amin'izao maraina izao hitantara ianao ny zavatra nitranga tany an-Sorobe dia mba ampahafantarana ny be sy ny maro zany hoe tahaka an'izao ny zavatra nitranga tany miarahaba Ihaja. Faly miarabanao madama Malalatiana Rakotondrasafy dia faly miarahaba antsika rehetra mpiaino any tokantrano any. Ny fantanina zany zay manitiketika ny maro aloha dia ny hoe fa maninona moa no Ihaja mpanao gazety amin'ny Free News ny nandeha tany ohatrany hoe midika zany zay fa zavatra efa nomanina meloa ihany zany le zavatra nitranga tany. Le izy moa zany Lalatiana Rakotondrasafy efa hatrany am-boalohany tsika teto amin'ny Free News nanaraka ny dossier io foana dia ny fahitan'le olona tafiditra tao anatin'le raharaha moa zany dia niantso zareo hoe andeha hidina any zay fa misy didim-pitsarana ohatr'izao mivoaka dia afaka manaraka anay ve ianao dia tamin'ny alalan'izay zany no nitenenako tamin'izareo hoe ok andahoarintsika hiaraka hidina any hijery ny zava-misy any. Tsika raha teo efa nanaraka ny raharaha io hatrany ampiandohany asa raha azo ny aja tantarany anay ary hoe inona ny zavatra nitranga zany nanomboka tamin'ny natogavanareo tany mandraba tonga tamin'ity hoe nisy zandary anankiray izay maty tao anatina fifandonana fifampitofirana ity vita sa tsy vita nanatanteraka n'ilay didim-pitsarana. Le izy moa zany raha tantara dia ohatr'izao fandehan'le izy nialaka misy alina zay niala teto tokony tamin'ny 7 sasany alina teo ny lalana moa lavitra misy miampita rano misy mandeha tongotra eo manodidina ny 12 kilometatra eo vao tonga any amin'ny toerana io dia zandary maromaro moa niaraka taminay 12 teo izy misy avy ao amin'ny Tanaville misy avy any Sadabe misy avy any Ambatomanona niaraka taminay tonga tany amin'ny toerana io efa ariva tokony tamin'ny 10 zoma ariva tokony tamin'ny 5 teo zay tonga tany dia napetsona daholo zany ny olona rehetra teo amin'le toerana teo ihany koa le Alphonse Randrianarmiadana izay vao tafiditra ao anatin'io raharaha-pitsarana io dia teo amason rehetrarehetra moa zany namakiny ny vaditany ny didy hoe misy didim-pitsarana nivoaka fampitsarana sady fandroahana ny olona rehetra miasa eto amin'ity kariera ity dia teo moa zany nanatrika teo zareo misy miteny hoe tsy marina iny didy iny tonga dia sahany zareo mihitsy zany namaly an'izay hoe didim-pitsarana misy ny vaditany no mitondra azy eo misy mamaly hoe tsy marina iny didy iny fa otsika iny fa aty aminay ny taratasy tena marina ny andro amin'io ariva amin'ny 5 eo dia nantany zany ny vaditany avoay ary ny taratasinareo raha nareo manana ny taratasy tena marina niodikodina teo zareo dia niteny hoe efa niantso tany Antananarivo zay fa ho avy eo le olona hitondra an'le taratasy za ozy izy ny vaditany tsy afaka miandro fa ny mandroaka anareo eto amin'ity toeranyity no atao anatin'ity didy ty dia teo moa zany ny fandamin-dresaka tao anatin'ny filamina tanteraka izay resaka izay niteny zareo hoe zao ary mandra-piandry ny didy mba mangataka izay hatramin'ny rapitso maraina mantsy ny sabotsy io hatramin'ny enina maraina hoe mba aleo zay hijanona eto ihany fa tsisy asa
zany hoe nilan'le didy zany tanteraka fa nilany mbola tsy tanteraka hatreo noho ny fangatahany zareo ny andro moa efa hariva dia nanaiky zany ny vaditany hoe oke andrasanay ratra amin'ny enina maraina ny taratasinareo matsiny sabotsy dia teo zany lama samy misaraka samy namonjy ny tranony moa ny olona dia tonga ny ampitso maraina tamin'ny enina mbola ny andro tany zay tamin'io miaraka amin'ny vaditany dia ny andry tonga ny amin'ny enina maraina nampatsony ny vaditany zareo hoe tonga ary ny maraina aiza ny taratasinareo dia teny teo moa zany zareo hoe hitanareo moa ny alavitry ny lalana fa mbola iny an-dalana ny taratasy dia namaly ny vaditany hoe nianao izy efa ny fanarahantsika fa ny maraina tonga ny maraina ty tsy tonga ny taratasinareo andao nareo ameko 10 minitra mba hiala teto amin'ity toerany ity satria zay ny didim-pitsarana dia ozy izy zany zareo hoe oke mety ary ve zany raha ifindry ry amin'ry tendrombohatra ilan'ry zay rehetrarehetra fa tsisy hipetraka eto ntsony tsy maninona zay ataonareo izy izy ny vaditany fa rehefa miala eto amin'ity toeranyity fotsiny nareo dia efa zay ny voalazany didim-pitsarana dia nandeha nifindra moa zany zareo findra teny amin'ny ilany dia misy moa zany mbola nanantona hoe androany ariva zareo ny tonga mantsy ny sabotsy io hoe androany ariva zareo ny tonga eto miaraka amin'ny taratasy fa efa miaingany an-tanina arivo izy mandeha moto ho avy ety dia ka nareo zany mandra-patonga ny taratasy ozy izy ny vaditany eny amin'ny ilany eny any nareo miandry fa rehefa tonga eto ny taratasy dia jerevantsika eto dia ampitoviana inona moa zany mety karazana taratasy lazainy io iaza satria ty manko didim-pitsarana zany hoe ny fitsarana raha ny tena marina zany taratasy mety matohitra an'io dia didim-pitsarana hafa indray izay mifanohitra amin'iny didim-pitsarana ny entin'ny vaditany niaraka taminareo iny zay manko le magaga hoe inona zany mety ho taratasy ny entiny tamin'io eo indrindra madame-Lalatina Rakotondrazafy ny tena napisy ny olana tany satria io taratasy ny entin'ny vaditany tany io efa niaraka tamin'ny certificat de non recours zany hoe efa tsy azo tsisy intsony zany ny hoe mety ho dingana hafa natao mikasika an'le izy dia teo zany dia samy gaga ny rehetra fa mba hisian'ny filaminana moa zany dia nanaiky ny vaditany hoe eny ary andrasanay zay mety ho taratasinareo dia vitantsika eo ny toyany nandrasana moa zany parapatonga ny sabotsy ariva tsisy taratasy dia teo ny andriandry teo zay parapatonga ny sabotsy alina dia nandeha ny resaka teo zany nanomboka ny resaka hoe ny taratasy andrasany zareo nge irado teo niainga taty zany ny resaka nisy renseignement tonga tamin'le lehibe an'ny zandary tany hoe rado ny taratasy ho avy any zany hoe le radio olona fa tsy taratasy i radio le lehibe andreo le ohatrany hoe zandary niambona ny ty carrière ty zany ohatrany hoe solotena sy iraky ry Mathieu Rakotomanana tany an-toerana zay no fandehan'le izy adiniko kely madame-Lalatina ny sabotsy maraina rehefa vita moa zany ny fiandrasana le taratasy ny teny ny vaditany hoe maraina zao fa aiza ny taratasinareo nipotra amin'izay teo ny resaka nisy lehilahy anankiray nitsangana za ozy izy zao vao miteny fa zany représentant ny zanaky masoandro eto amin'ity toerany ity zanaky masoandro izy Mathieu Rakotomanana zany satria le masoandro ho atsika pieny so dia gaga irajonary mampiana zany ny tononona amin'ny hoe masoandro io dia zay no niteneniny teo zany dia tsy fantatra zany ozy izy mivady tany ny telefônina amin'io tsy akijanona hoe allo ty no antso anao tsy nentina andray mihitsy moa mivady tany fa hoe za tsy afaka mifampiresaka amin'ny telefônina fa taratasy tonga eto nandrasako satria zay no ny fanarahantsika dia tonga ny sabotsy ariva amin'ny enina teo eo nandeha ny resaka amin'ny enina ariva miala eo anjozoro be rado miaraka amin'ny olona maromaro zay tsy fantatra hoe izy aloha teo zany dia mariana moa zany fa io toerana io tsy tonga ny fiara hatrany amin'ny karera fa mijanona tia misy toerana hoe andakana zay mijanona eo ny fiara dia nandalo teo zany zareo nandalo teo amin'ilay toerana nisy ny fiara nitondra anay mijanona teo dia eny an-tanan'le rado amin'io zany raha faritako ke fohifohy ny poziny manao kagolina izy eto ambony loha miaraka amin'ny solomaso dia manao capuchon dia ny soferanay moa zany nijanona teo ny soferanay no nidodominy teo izy amin'reto ny tobile ny irement zay moa zany tonga dia nanontaniana dia tsisy namaly moa zany ny sofera izy amin'io basy eny an-tanany misy basy karabinina basy lava zay teny an-tanany sady makasary izy dia sady mantany izy zany mantany an'ilay sofera nitondra anay no makasary iza ny anarany lahy iza ny anarany lahy iza ny anarany lahy dia samy namaly teo moa zany ny sofera fa samy matahotra satria basy ny eny an-tanany dia lasa izy nandeha rehefa avy eo izy mbola hiverina amin'laisany eo zay tena zay mihitsy moa zany nazany tantarain'ilay sofera dia lasa izy nandeha
tokony ho tamin'ny valo latsaka teo eo satria avy toerana moa zany ny toerana nisy anay de efa na le zandary niaraka taminay zany efa niteny hoe aleonareo maka toerana azo antoka mba isoroatsika ny zavatra mety hitranga sao de sanatria misy zavatra mitranga eo de zay moa zany hoe efa niaya ihany le zandary niaraka taminareo hoe mety ampiasa hery zareo sa mety hitondra olona hamaly andry zareo le izy moa zany raha mitranga ny zavatra tany amin'ny zavatra ohatran'io mila miomana foana ny zandary hoe sao de misanatria misy zavatra mitranga eo de efa nanao nandray position de dispositif moa zany zareo hoe eto izy no mipetraka zay aty no mipetraka sao de sanatria satria efa azo zany renseignement hoe misy basy eny tanany ary misy olona anankiray miaraka aminy mitondra kalaknikov zay fantana moa zany fa miaramila le niaraka tamin'ny miaramila d'accord de midina lalana makao amin'ny karera moa zany lalatokana anankiray tsisy afa-tsy io lalana io midinao de hitataratra varia lavitra ry zany misy olona mitandahatra lava be miaraka amin'ny torche ny andro efa maizina efa mivalo alina eo de midina zareo de vao tonga teo amin'le tendrombohatra anila zany le lalana midina de nanao efa tsy courtoisie tsony zany nitenen'ny le gendarme niaraka taty amin'le niandry le toerana fa efa injonction mihitsy hoe apetrao mibasinao de mijanononareo eo de apetrao satria tazana zany misy basy teny an-tanany misy basy eny an-tanany le hoe radio le radio izy moa zany nialo lalana andreo olona rehetrarehetra reo olona teo amin'ny 1.2 teo izy niaraka de mbola nandroso ihany zareo de naverina fandroandray le baiko satria le beany moa zany no niteny lehibe niaraka rady zany satria lieutenant le mamme baiko lieutenant mamme baiko hoe mijanony anareo de apetrao ny basy de izy moa zany mbola namaly satria avo zany ny toerana nisy anay de eno ny zavatra mifampiresahana taty ambany ny zavatra navalo moa zany ohatr'izao hoe za tsy hijanona fa ataovy zay ataonareo de nanome baiko le sergent moa zany izy hoe alefaso sergent de nipoka ny kalaknikov teny atanany sergent tamin'io fotoana io rado zany name baiko le sergent hoe alefaso zany hoe point basy zany de nandefa ndroa indray nampitandrina fanotelony ny zandary hoe apetrao ny basy de mijanononareo de ny fahanany rado moa zany le karabinina teny atanany tena napoka basy izy taorinan'izay efa mifanakaiky ataoko hoe à 30 mètres le zandary izy nandray dispositif nandray mesure ny zandary ny tifitra azy satria efa tena ny fanakaiky izy moa zany avy nanapoka de mbola ny chargeny any le basy teny an-tanany zany hoe izy zany aloha tena tsy niemitra mihitsy tena tsy niemitra mihitsy izy fa sady mandroso izy no manapoka nefa hoe zandary ny atsakilany didi-pitsarana ny atsakilany fa izy zany saika ho avy teo aninona zany saika anafika nyretsy zandary marobe zany io indrindra zany tsy fantatra fa andrasatsika ny enquête ataon'ny gendarmerie mamaly an'izay hoe inona ny tena zavatra tiana inona ny tena intention anatin'ny lohany zany satria izy nge mahay hoe tsy ara-dalàna le zavatra ataony nefa izy mbola sady misetrasetra ihany hoe ataovy zay ataonareo fa zay tsy hijanona mbola manapoka basy ohatrany hoe voninkiady zany de nandray mesure zany le zandary teo de nitifitra de teo amin'ny tanany moa zany vao tifitra teto amin'ny ambadiky ny tanany teto de nitsofoka teo amin'ny felan-tanany de nitsofoka taty amin'ny kibony taty izy le bala io taorinan'izay vao nahita azy vao tifitra le namandretraretra de tonga de nitsoka miparitaka nitsoka nitsofoka tany anaty satria zany le amin'le toerana tendrombohatra be da be tsy fakahitana de samy nitsofotsofoka tany olona efatra zany nitratra tavela teo tafaraka taminy teo zay raha niresaka nandeha teny atoerana moa rehefa nanontaniana zareo hoe izavy de nindray tamin'ireo zany nifantatra fa fianakaviany akaiky fianakavian-drado akaiky zany le nindray tamin'ireo tratra reo de porteur mpitondra entana ny anaky telo de teo zany de reo olona tratra niaraka tamin'ireo ihany no nasaina nitondra azy ary netsona olona roa hafa fotsiny nanampy hoe satria izy zany vaventy sady ranjanana be mihitsy izy zany olona tao hoe radio le olona tao hoe radio sady ranjanana be izy ningeza de somary sahirakirana zany le efa da tratra niaraka tamin'ny teo nitondra azy de netiny izy teny an-dalana moa zany izy ataontsika hoe teo amin'ny afaka 10 kilometra ny alan'le toerana teo ny fantatra fa namony ainy izy teny an-dalana teny saika hoe entina anakaiza zany izy io nentina tao Ambatomanoana zany izy hoe hijerevana mpitsabo hoe ahafahana manavitra ny ainy de ny maraina zany reo tonga tao Ambatomanoana zany hoe ny fiara nitondranay tany ihany zany no nitondrana azy ny vatana mangatsika ny nakao amin'ny brigade ny gendarmerie tao Ambatomanoana de tao izy nikarakaraina ny razana ray manontolo de tao nentina niakatra tamin'ny fotoana natonga de ny apitsony io mantsy ny maly alady
de miteny zany nivady tany hoe efa vita ny asako efa niala daholo le olona ny olona moa zany taorinan'izay nanomboka voana fantatra hoe maty rado a vao nandeha nyresaka teny amin'ny karera de niala tsikelikely daholo ny olona rehetrarehetra satria matahotra ihany inge rehefa zany hoe irado zany tena ohatra ny setrasetra de zay natonga le olona ohatrany hoe nasanjanona tao ny zavatra adingo kely koa tamin'izay vao tonga tany olona teo amin'ny 300 isa teo no nitsenanay zay le lalina mantsy miakatra de zay ty ambany olona 300 isa vao tonga zay de toery zareo indray no mampitandrina hoe mijanononareo fa solotena lefa makaty nefa gendarme en tenue daholo niaraka ary rana zany hoe mission officielle manao exécution na didy pitsarana de malalady zany efa vita le didy de vita zany ny asan'le vady tany de nandeha niaraka satria zany araka ny mission anay de hoe miaraka amin'ny vady tany amin'le exécution an'le didy niala ny vady tany de nandeha nody zay de raha ny vaovao farany any toerana zany amin'izao de misy manamboninahitra colonel avy ao amin'ny DQJ raha tsy diso nidina tany atoerana tany niaraka tamin'ny commandant compagnie an'ny Tanaville namerina ny jery an'le scène an'le action jery hoe inona marina ny zava-nitranga tany ohatrany hoe manao reconstitution zany an'le fe teo amin'le toerana nisy an'le le tranga le nahavoatifitra ny radio de am'izao zany fantatra hoe olona manodidina ny fito eo efa auditionena am'izao voasambotra zany le niaraka tamin'le rado niaraka tamin'le rado de zay ohatrohatr'izay ny zavatra nitranga tany raha tantaraina zany hoe am'izao tsika miteny zao zany aloha vita zany lay fanatanterahana le didy fampanatanterahana le didy pitsarana hoe miala eo amin'le carrière le olona araky ny didy pitsarana iny vita tsara le izy zany raha tsy tonga tany izy ohatrany hoe raha analyse kely tsotsotra zany raha tsy tonga tany izy ny lamma ny zavatra rehetra satria tao anatin'ny filamina tanteraka ny elan'le olona ny fampiresahana tamin'le olona misaka nakatary amin'ny tendrombohatra ilany tao anatin'ny filamina tanteraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra tsisy fampiasana hery tsisy tabataba tsy fa resaka tsotra fotsiny hoe didy pitsarany ty fa andao nareo miala sondary firy moa zany niaraka tamin'ny vady tany 112 zareo anaky efatra avy ao amin'ny ESI escadron spécial d'intervention avy ao amin'ny Tanaville de ny anakiray avy ao amin'ny brigade ny Sadabe ny anaky enina avy ao amin'ny brigade n'Ambatomanoina zay niaraka taminay tany niaraka tamin'ny hoe anatanteraka le didy pitsarana zany ny any saika nantaniako iaja hoe reo le olona zany 300 ny tenenao hoe ntsenanareo reo tamin'le voatonga ianareo ngareo tsy mahay hoe andeha anatanteraka didy pitsarana zany hoe mission officielle nataon'le gendarme zany le izy zany tsy fantatra satria raha iverenantsika kely ny tantara teo amin'ny tsarotsika teo amin'ny toerana io ihany nisy an'le vady tany tonga tany amin'ny toerana io tamin'ny fotoana io rado mbola tao anatin'ny carrière de tonga tany toerana ny vady tany niaraka tamin'ny zandary tora-bato no nitsenan'ireo tany de nidina vany rado niaraka tamin'ny pistolet anankiroa teny tanany misy sary afaka manamarina an'izay pistolet anankiroa ny teny tanany ary nampandoalika ny vady tany izy nasainy nandoalika koa reo zandary namany zay ambony grade noho izy zany hoe tena nisetrasetra mihitsy zany ty olona tao hoe rado ty efa hatramin'izay efa hatramin'izay raha tsy ahivitsika koa tany amin'ny fetomboan'io tantaran'ity carrière nanjozoro be ty izy ihany koa no raha nyresaka nandeha tamin'izay de izy niaraka tamin'ny zanaky ny filohampirenena tany antoerana tratra sary tao anatin'le nanambana basy an'le akizy naka sary hoe enao maka sary io sady nitifitra izy tao aorinan'izay misy sary daholo zany rehetrarehetra zany raha tsy ahivitsika le olona maty rado ty voalazany teo anivon'ny gendarme moa rehefa nanao valandresiko ampanao gazety hoe mpiambana teo alohan'ny commandant ny gendarme Marie Pyrénéena zany ny général Richard Ravalomanana sady garde du corps ny Mathieu Rakotomanana zay zany voalaza tamin'ny fomba officiel le izy hoe mpiambana ny Mathieu Rakotomanana le rado ty ny zavatra fantatra aloha zany madame Lalatina satria 68e cours izy tany amin'ny école ny gendarmerie nisy 68e cours niaraka taminy tafaraka taminay tany zany hoe classeny zany raha fahafantaran'ny zandary rehetrarehetra azy promotion ano sy fitentsika azy de izy moa zany raha nyresaka nandeha tany de ny fahafantarako azy raha nyresaka nataony taminay de tamin'ny andron'ny général Ravalomanana mbola commandant circonscription n'Antananarivo CRJN no soferany izy soferany rado tafakatra
nahazo ny place commandant gendarmerie izy no carte du corps ny rado tao anatin'izay zany no nisiny relation nisy sy ny zanaky ny filoam-pirenena raha nyresaka nandeha tany ino moa ka radiny rado le maty ty gendarme de deuxième classe izy zany hoe le olona rehetra gendarme zay nalefa avy aty Antananarivo sy ny avany Sadabe sy ny sisa ambony gradiny ho izy io le tsy najainy io zany hoe ny famaly valiany io raha raiky ambe folo ny zandary niaraka taminay tany anaky-efatra angamba ny efatra tamin'izay no ambany gradiny ho izy ny akoatran'izay supérieur daholo raha ny gradiny resany ary zao ndray rado ny aja ny tiako antanina hoe ary raha ohatra ka inona zany natonga anareo hoe hiandra ny fahatongavany zareo tany an-toerana indray ny sabotsy ariva fa tsy efa ohatra ny hoe exécuté le didy pitsarana dia nandeha nareo le izy mantsy ny olana teo amin'ny vady tany dia hoe ny ilan'le didy no exécuté fa ny ilany tsy exécuté satria ny fampitsarana le ny zomazany ny fampitsarana n'le asa teo amin'le carrière ny tanteraka fa ny fandroana n'le olona ela teo amin'le carrière tsy tanteraka dia noho ny fifandaminana zany hoe ny sabotsy maraina hoe ho avy eo ny taratasy dia niandry teo zay tapila mihinana hoe niandry teo hoe aizara ny taratasy tonga ny sabotsy maraina tsy tonga ny taratasy dia mbola ny fandamina teo indray hoe isaka kery amin'ny sisiny zareo amin'le tendrombohatra ilany mandra-piandra ny taratasy ny ariva mantsy ny sabotsy ariva io kanjo moa zany ny sabotsy ariva tsy afaka io lalana io tsy afaka andalana satria raha tantaraiko anao eo amin'le andakana mita rano ianao le rano epitana misy voay hitany masonao eo mihitsy ny voay mandehandeha ary tsy maintsy miaraka amin'ny tompotany ianao mepita eo raha tsy zany mety misy zavatra mitranga dia zay natonga anay hoe aleotsika miandry ary zay taratasy hoetiny so dia mba vita eto ny fifandaminana amin'izay taratasiny zareo hita hoe iza ny manana marina dia mizay tsy manana marina mandeha zay natonga natonganay niandry tany mandrapatonga ny ariva zany lady maraina mihitsy nareo fa niala tany lady maraina tokony tamin'ny raiky ambe folo teo zay niala tany dia nareo niala tany zany efa hoe efa tsisy ninino tateraka tsakany-sandava mihitsy zany tsy hoe vita amin'ny ampahany fotsiny fa vita tateraka mihitsy satria efa niala daholo ny olona rehetrarehetra efa tsisy miasa tsony eo amin'le carrière amin'izao ny saika antaniko fotsiny iaja ahoana zany no hoe satria rehefa zoina nge nisy hoe Mathieu Rakotoarmana natao ambadiky lay raharaha naninona zany ny teo anivon'ny gendarme na ny taty na ny tany Sadabe no nanaiky namme élément n'ilay vady tany niaraka taminareo nefa ny tsy maintsy manety nisy tsindry ihany nge tao anatin'izany na tsy fantatro zay mety hoe nampitenenana ny anarany zanaky ny filoha le izy zany raha fandehan'le izy madame Lalatina Rakotondrazafy nentina ny présentena tao amin'zareo mihitsy ny taratasy le réquisition amin'ny vady tany zany hoe ny présentena tao amin'ny commandant en compagnie commandant groupement le taratasy Tanaville io le taratasy le misy le didy pitsarana miaraka amin'le certificat de non recours io taratasy io zany le didy pitsarana mandainga ny filoam-pirenena raha milaza fa tsy mahafantatra an'io mandainga ny any amin'ny ministère ny justice raha milaza fa tsy mahafantatra an'io satria efa nampandalovina hiérarchie be da be io taratasy io nandalo tany ministère ny défense io nandalo tao amin'ny secrétaire d'état chargé de la gendarmerie io taratasy io nandalo tany amin'ny confod io taratasy io nandalo étape le didy pitsarana io zany miaraka amin'le CNR dia ny fahitany zareo an'izay taratasy zay zany raha ny fahitana azy hoe ara-dalàna le taratasy natonga ny zareo nanaiky nandeha tamin'ny antanatohatra rehetra nandeha zandary filoam-pirenena koa hoe ianao malala ny fisiny hoe zao ny didy pitsarana ny voaka mahafantatra an'io satria nandalo teo niveau amin'ny présidence io taratasy io ny dikan'izany fahafantarantsika an'izany raha mandalo any présidence io tokony ho fantatra ny filoam-pirenena zany hoe satria tena implacable loatra tsy azo edikefitra ilay maara-dalàna le taratasy dia zay ve nanekeny ny gendarme sy ny tariny azy ny fietrezana zay no fandehan'le izy satria zany raha ny sosio ny resaka nandeha dia zay koa ny antony satria zany raha ny resaka nandeha dia efa nangataka zandary tao amin'ny brigade Tanaville zany rado hoe hiaraka aminy ho any amin'io carrière io ary noho tsy fahafenon'ny taratasiny tsy laza hoe tsy ara-dalàna satria tsy nahita fa noho ny tsy fahafenon'ny taratasiny tsy nahazahoany zandary fa raha ny tena marina zany hoe niezaka ihany izy zany nanantona zandary fa zany hoe mba nahita zany tao amin'ny zandary hoe tsy mitombana izay taratasy nentiny ta amin'le didy pitsarana nambaranao teo tena izay ny fandehan'le izy ny fahitany zareo hoe tsy feno zany le taratasy nentiny nangatahana zandary no tsy nahazahoany zandary
fantaniko farany aja alohan'ny amelako anao moa anao ny adidy amanandraikitra mampanao gazety nandritra ny fanatrehana zany ianao moa zany ohatrany hoe manao couverture médiatique matahotra ve mitaitaina ve sa ohatrany hoe fa tsy haiko mety hoe fanapozina ihany ve fizotran'le toetra raha mety nampatahotra maolona mampanao gazety ihany koa ho anahy zany ny zavatra satria nyresaka nandeha tany talohan'io ny atandron'io sabotsy io zany efa nisy renseignement nandeha hoe efa manao tous les moyens afahana mitondra force ty amin'ny carrière rado zay miaraka aminy zany ny olona ianao koa moa zany amin'ny mampanao gazety manao sofina lapin de mihaino resaka olona eny ianao misy olona miresaka amin'ny telefôna tsy akijanona zay olona fantatrao hoe namany miresaka amin'ny telefôna tsy akijanona miresaka hoe hoavinareo ok iza dolo miaraka aminareo ay mety zany tonga fa ampiandrasana moto nareo satria taxi moto moa zany no mitondra rehefa ampiandrasana moto nareo rehefa eo ambato manohina sy ny zavatra oatra zany ny fahitana ny zavatra ho anahy manokana zany satria fantatro amin'ny atsipiriany ty aferana fa ianao fa nanaraka ny ohatrany ampiandohana fantatro tsara ny toetrandrado tsy hoe mitsara azy fa fantatro hoe olony fo izy de efa impulsive zany taitaitra eo zany efa niandriandry any zany hoe inona ny mety zavatra hitranga zany de ny gendarme miaraka taminareo koa efa notrany somary niomana tamin'izay efa niomana tamin'izay fa voana fantatra zany hoe misy basy any an-tanany ary tsy basy ambany razana fa tena basy ambony razana mihitsy le karabinina teny an-tanany satria misy lunette misy laser zany hoe ianao zany raha tafiditra ao anatin'ny samy basy zany zao azony amin'ny mazandary azy ve zany sa eo indrindra tsy fantatsika ilay izy fa mino fa vovoakatsika anaty gazety ngamba le sarin'le basy io ahitan'ny olona hoe basy azony tamin'ny mazandary azy ve le izy sa hoe manana an'izany koa ve ny zandary sa de teo zany teo ny tena nisy nitahotra hoe raha tafakatra izy ny fahitana azy nitsotsotsy niakatra fa any ambany any tsy nety nijanona rehefa nampitandremana moa zany ny tena matahotra ihany ianao hoe sao de sanatria tafakatra ty ka zay hitany eto de teo raraha ny daholo hoe aharo ve ny zandary raiky amby folo zay niaraka taminareo sy ny vady tany sy ny tompon'ny carrière sy ny sisy ia mampanao gazety mety hoe risque amina asa ihany zay matsiro ao anatin'le asa zay no matsiro ao anatin'le asa eny ary misaotra anao mitondra an'izay resaka zay fa hotoizantsika moa ny famakafakana manodidina azy misaotra iaja mitondra an'izay misaotra indrindra madame Ratina raha ko tondra safy de misaotra antsika rehetra mpiaino manaraka